Tontolon'ny dihy kosa mankalaza ny tsingerin-taona fahafolo nitsanganany amin'ity taona 2024 ity ny klioba mampianatra dihy cadence ny sahady ary ny hetsika nanombohana izany moa ny famotoanan'ireo mpikambana voalohany tamin'ity taona ity. Hatramin'ny folo taona izay nisin'izay dia mpianatra misa 700 mahery no efa nandalo nianatra ny dihy atao amin'ny club cadence. Amin'ity taona ity tokoa ary no mankalaza ny fahafolo taonan'izy ireo ary entina hanamarihana izany sy nanombohana ny fankalazana sy ho fampiarabana tratry ny taona vaovao ihany koa dia nisy lina lanonana izay notanterahan'izy ireo tetsy amin'ny Big Bang Beorerika tamin'ity sabotsy tolakandro ity. Vatafiditra tokoa anatin'ny fankalazan'ny fahafolo taona ny cadence. Ny cadence moa raha tsivona manokana dia club anankiray mifehy mivohy ary mampianatra ny dihy mihaja sy ny dihy ara-panatanjahantena. Efa ao anatin'ny tanteraka amin'ny fankalazana ny fahafolo taona zany izahay ary isan'ny nanamarika manokana izay dia ny fampianarana dihy maimai-poana ho an'ireo tanora ary tsy ny tanora ihany fa dia 7 taona ka hatramin'ny 7 taona mbola afaka mianatra tsara izany dihy izany. Mbola mihabetsaka hatrany moa ireo ankizy izay mianatra ny karazana dihy maro isan-karazana izay amin'izao fotoana izao ary raha fantatra dia mpianatra 10 isaky ny sabotsy hariva eo izy ireo no mianatra eny amin'ny EPP Ampasan'ny Sadoda. Betsaka zany tombontsoa azy izay manao le danse eo ny fidesana saina aloha voalohany indrindra dia anisan'ny sport vita ihany koa zany le izy amin'ny andavanandro sy mba mampilamina saina mamery sy tanjaka daholo izay dia anisan'ny mampivoatra ihany koa zany le danse. Raha ny fanazavana ihany moa dia amin'ny volana septambra amin'ity taona 2024 ity no ivon'ny fankalazana izay club cadence mampianatra ny dihy izay.